Ny roapolo ny volana marsa lasa teo no nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny repoblika fa misy trangana coronavirus eto Madagasikara. Olona telo no mitondra io tsimokaritina io raha araka ny fanambarany. Napetraka nanomboka teo ny ameana ara-pahasalamana narana ireo fepetra entitra toy ny tsy fahafahana mivoaka ny trano raha tsy ireo tena misy antony maika ary narahana fahazahoan-dalana izany. Teo ihany koa ny tsy fahafahan'ny fiara-mitatitra mivezivezy ka nahatonga ireo mpandeha maro nihitsoka teto Antananarivo andro maromaro. Efa hiditra anatin'ny herinandro fahadimy ameana ara-pahasalamana ireo faritra telo eto Madagasikara dia Antananarivo, Toamasina ary Fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Efa mirotsy kelikely ihany koa anefa isika amin'ny fialana amin'ny fihibohana izay tsapa fa nisy fiantraikany raha tsy ilaza ny eo amin'ny lafiny ara-sosialin'ny mponina. Ny tena namarika ity fihibohana ity dia ny fahatsapana fa zary lasa fitaovana politika ilay krizy. Ireo loko volomboasary ampiasaina amin'ireo fitaovana rehetra entina hiadiana amin'ny krizin'ny coronavirus ity toy ny an'ny fiara, ny gonimbary, ny badge dia efa manambara fa toan'ny ankolafin'ny mpitondra tanteraka ny fifehezana ny krizy. Tsy misy mahazo anjara ny ankolafy hafa. Nanamarika izany ny fidiran'ny politika izany ihany koa ny fampiasana ny tsena mora izay efa tsy nisy nahalala fa voambolana nampiasaina nandritry ny propagandy nampandresena ny kandida mapara. Mby ao an-tsaina ihany koa ny voambolana hoe miara-manonja. Ampiasana anagazana ireo onjam-peo sy televiziona eran'ny Madagasikara. Tsy ny fampiasana ireo onjam-peo sy ny televiziona entina anapariana ny vaovao no ratsy sy kianina, fa ny fampiasana azy ireo anatsarana toerana ny fitondrana sy ny anaovana propagandy ho an'ny filoham-pirenena indray. Vao miteny ianao hoe miara-manonja dia inona ny tonga ao an-tsainao voalohany? Ny fiaraha-mientan'ny onjam-peo tsy miankina nentina nanonganam-panjakana tamin'ny taona 2004 ary ny toy nentina nanozongozonana ny fitondrana era-John Mampianina. Ny farany fa tsy kely indrindra momba ity fampidirana loko politika amin'ny krizin'ny coronavirus ity dia momba ilay resaka Covid organics. Tena faly tokoa aloha fa nisongadiny Madagasikara tamin'ny fahitana ilay tambavy izay entina hisoroana ny coronavirus. Saingy vao nidiran'ny fitondram-panjakana lalina ilay resaka dia maro ireo nanakihana ary maro ireo tsy nino. Fa inona tokoa moa zany ilay antony ny hoe tsy nipikaroka nahita ilay CVO no nanambara izany voalohany dia tsy maintsy ny filoham-pirenena tokoa ve no nilaza izany. Tsy ny vokatra malagasy loatra no tsy tiany maro fa ilay politika niditra lalina ka lasa mampiahihany rehetra. Tsy ahivony etona fa ny IMRA dia efa namoaka ny vokatra antsoina hoe arotsimikaretina na ny ata fa tsy nisy nanakihana ny olom-pirenena ary maro ireo lesy rahatra tamin'ireo vokatra io. Misy fiteny iray izay milaza hoe vao miditra amin'ny varavarambe ny politika dia mivoaka amin'ny varavarankely ny fitsarana, fa eto dia miditra tamin'ny varavarambe ny mpanao politika ka nivoaka tamin'ny varavarankely ireo mpikaroka sy ireo manam-pahaizana any ka takona tanteraka ny vokatra tsara izay hitan'ireo mpikaroka ireo. Mazava ho azy fa misy fiantraikany amin'ny fifehezana ity ameana ara-pitsaboana ity izany resaka politika izany. Iaraha mahita fa mafy loha ny olom-pirenena sasany minihatsy manaraka ireo fepetra entitra napetraka toy ny tsy fivezivezena aoriany amin'ny iray oratolakandro, ny fanaovana ireo maska na ny arovava, ny fanajana ilay elanelana iray metatra na ihany koa ny tsy fivorivoriana na famorina olona mihoatra ny 50. Misy indray ireo mihevitra fa efa voafeny aretina ka tsy maninana mirioriho eny rehetra eny aza. Endrika fikomina hoy ny mpandinika fiarahamonina sasany ny misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Iza no ndeha anomentsiny azy manoloana ireo tranga ireo? Ireo mpitondra sy ny mpanao politika minitsy mijery ny tena zava-misy marina ka tsy mahalala koa ny tena maharary sy ilain'ny mponina ao aminy ve? Sa ireo olom-pirenena izay toa mametraka ny fitokisany tamin'ny fanambaran'ireo mpitondra milaza ombienimbeny fa efa voafeny valana retina narantiranty orentany orendanitra ne fa nahazo vola mitetina $700 ifehezana ny coronavirus isika eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fampisehoana fa nisy fanomezana sy fanampinana rarakompana tsy adinoana ny fisehosehoana amin'ny haino manjery nanambara fa voafehitsika ny aretina. Ireo fanomezana moa dia hitantsika isan'andro ny fimenomenoman'ny olom-pirenena. Tsy mipakakory tamin'ny sarabembahoaka izy ireny ka mahatonga ny olana maro lafy. Fanomezana izay tsy nisy mangarahara tanteraka ihany koa amin'ny fitantanana azy fa sady niova anarana lava no mivatra ihany koa ny olona iantefany sy ny olona mitsinjara azy. Ireny rehetra reny dia manome vahana ho azy ny vahoaka tsy hivaky loha intsony ny manodidina ity arety mandoza sy mamono olona maro ity. Manampitrotraka ny fahantrana lalina ka manosika ny vahoaka hivoaka ny trano hitady izay anina ao arapany. Naleony maro ny nisafidy no mety ho tratry ny aretina
toy izay ho fatiny anoanana.